Dia miarahaba antsika rehetra indray izay manaraka an'ity fandarana Zarahay Mahasoa ity. Ny fandarantsika moa dia miompana indrindra amin'ny fizarana izay mahasoa, hifanampiana sy hifanohanana ho fampandrosoana ny fiarahamonina misy antsika. Ny fandarana moa dia karakarain'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara ary ny manolotra azy dia Dr Jean-Luc Raveloarimisy. Laharana faharoa amby sivifolo ny fandarantsika androany. Laharana faharoa amby sivifolo ny fandarana androany, izay iresahantsika ny fampiarana izany ilay fitadiavana vatsim-pianarana aty Etazonia, mbola ao anatin'ilay fanontaniana foana hoe mianatra sady miasa aty Etazonia. Ny fandarana nataontsika tamin'ny laharana sivy amby valopolo dia nisy anarana anjerimanontolo izay nomeko anareo antsoina hoe Jackson State University any Alabama izy io, izay manome vatsim-pianarana. Dia tamin'izay moa no niteny taminareo hoe raha liana ianareo izany amin'ny dingana arahana amin'ny fitadiavana an'io vatsim-pianarana io dia mandefasa ianareo Domberina. Nisy moa izany nandefa Domberina, maromaro ianareo dia misy koa nametraka hafatra amin'ilay tarehim-bokintsika amin'ny Facebook Zarahay Mahasoa. Dia nanapa-kevitra izany ahako hoe eny ary satria misy an'izay fangatahana izay dia horesahantsika bebe kokoa ilay izy. Rehefa tena nojereko moa izany ilay daty dia tamin'iny raha tsaroanareo ny daty farany fametrahana fangatahana amin'iny tamin'iny dia amin'ny voalohan'ny volana avrila. Ka hitako hoe akaiky loatra ilay izy izany dia tsy mety eo ilay faniriana hanao an'ilay fangatahana fa sao dia tsy tratra dia aleoko nijery anjerimanontolo hafa izay lavidavitra kokoa izany ny daty fametrahana fangatahana dia izay izany no horesahantsika. Dia fa ny fomba anaovako azy izany hamaly ihany koa izany ilay resaka tany amin'ilay fakan-kevitra iny. Be dia be tamin'iny fakan-kevitra iny manontany hoe mba atoroy anay mihitsy ilay dingana arahana dia horesahantsika kely koa izany izay amin'ny fanomezana an'ity ilay ohatra fitadiavana anjerimanontolo izay manome vatsim-pianarana. Mety feno ilay izy na mety tsy feno. Ity izany izao aloha tsy feno dia ianao izany sady miasa no mianatra amin'izay fotoana izay mitady vola sady mianatra azafady no miasa. Mianatra no mandeha voalohany satria izay no fahafahana miditra aty Etazonia izany raha hianatra ianao. Dia aty amin'izay izany vao miasa. Izay izany no horesahantsika amin'ity laharana faharoa amby sivifolo ity. Laharana faharoa amby sivifolo iresahantsika anjerimanontolo manome vatsim-pianarana dia ahafahana mampiatra izany ilay lohahevitra hoe mianatra no miasa. Ka ny anaran'ilay anjerimanontolo dia Winona State University. Winona sa Winona angambany. Winona State University. Izay izany no anaran'ity anjerimanontolo ity ka any amin'ny fanjakany Minnesota no misy azy. Fanjakany Minnesota izany no misy azy. Ka alohan'ny iresahana an'izay dia mba manolotra zavatra manazavazatra kely ianareo ihany ahako ny amin'ity resaka virus corona ity, ity coronavirus ity izany. Satria misy manoratra aty amiko hoe manao ahoana ianareo ao, mirary ianareo, voaharon'ny loza sy ny sisa. Misaotra be dia be antsika izany amin'ilay firarian-tsoa. Tsara mba hanazavana zavatra kely satria moa isika efa mba miaraka eto ihany mifandray eto dia resaka radiontsika ity izany amin'ny onjam-peo ahafahanareo izany mba fampitam-baovao izany ny ataoko. Ny fanjakana aty Etazonia moa izany ngeda be. Hoy ngozalahy, ngeda be ilay fanjakana. Ka efa tafiditra aty izany ny coronavirus dia efa henonareo izay zavatra izay. Amin'ny vaovao izany. Dia ny misy anay izany aty amin'ny fanjakany Michigan. Fa io fanjakany Michigan io izany aty amin'ny afovoan'ny Midwest moa izany filazan'ny zareo anazy. Aty afovoany andrefan'ny Etazonia aty izany no misy azy. Dia amin'izao fotoana izao izany raha ny tatitra izany ny alefan'ny zareo dia eo amin'ny fitopolo eo izany ny olona efa maty. Fitopolo eo izany ny olona efa maty n'ity mahery ny fitopolo eo izany ny olona efa maty n'ity virus ity manerana ny Etazonia ka hita amin'ny fanjakana sivy amby efapolo ilay izy. Fanjakana sivy amby efapolo izany no efa misy azy
aty zany a États-Unis. Izany hoe za zany raha miteny hoe misy dia efa nahitana taratra aretina, fa misy zany taratra aretina amin'ilay izy zany. Dia misy olona efa voa. Amin'ny fanjakana ipetrahanay zany Michigan dia misy 350 hatramin'ny androany fa sy eo amin'izay 4 Marsa zany dia 350. Ny ilay izy moa zany misaorana ny tompo noho ny amin'ny hoe amin'ny fitsimbenany antsika tsirairay avy hatramin'izao aloha zany ny amin'ny toerana amin'ny tanàna izay misy anay dia mbola tsy misy zany io mbola tsy tonga aty zany virus io fa any avaratra any izy io, any avaratry ny Michigan any zany misy azy io. Fa kosa ny fanjakan'ny Indiana zany izay eto akaiky ny misy anay eto tsy lavitra eto raha vao mandeha adiny latsaka fahatelo eto ianao dia efa tonga any amin'ny fanjakan'ny Indiana ilay antsoina hoe South Bend. Ny akaiky ny South Bend moa zany fa tsy tena South Bend ilay izy, ny akaiky ny South Bend dia efa misy olona voa andeha aretina. Fa mitantara an'ilay izy fotsiny zany satria ianareo zany ny misy mandefa heritreritra dia misy mitondram-bavaka izay saorako be dia be. Inona moa zany ny fiantraikan'izy ity zany amin'ny fiainana? Ny fiainanay aty, ny anjareo moa zany ny fanomanana dia tena ny teny hoe tsisy tomika angamba ny aiza moa dia misy tanteraka eto ambony tany. Fa tena misy ezaka be mihitsy ataon'jareo ary fampahafantarana rehetrarehetra sy fiomanana fiarovana ny mponina amin'ilay aretina sy fiarovana fiparitahan'ny aretina. Amin'izao tsika miresaka zao zany zao ny anjerimanontolo iasako ohatra Andrews University dia efa nakatona tanteraka nampidinan'ny mpianatra dia mivadika amin'ny en ligne amin'ny fifandraisan-davitra avokoa zany zao ny fampianarana. Raha ny tena izy manko izay fotoam-pialan-tsasatra zao amin'ity herinandro ity dia nitarina ho tapabolana fotoam-pialan-tsasatra mba ahafahanay mpampianatra indray mamadika an'ilay fomba fampianarana ifanatrehana any amin'ny sekoly zany amin'ny efitrano. Zao izy avadika ampitain-davitra dia nalefa nody daholo ny mpianatra rehetra dia mody avokoa. Ny Amerikanina mazava ho azy fa ny mpianatra fahiny dia mbola eto izy moa fa dia ho aiza moa zany izy zao. Fa dia izao samy mipetraka an-dragno aby olo jiaby, mipetraka an-dragno, jana midiny, tsisy fivorovoriana zany. Ny governoranay aty dia namoaka lalàna. Aty moa zany ny governora tena manana fahefana fa tsy ohatran'ny governoranay amintsika tendrena dia manaraka ny baikon'izay nanindry anazy tao. Fa tena manana fahefana satria izy olona novidiana tsinona ka manana fahefana mihitsy izy zany mitondra ny hoe izao indray ny fomba hitantanana an'ilay fanjakana zany. Dia ny governora aty aminay zany dia namoaka lalàna fa ny fivorovoriana rehetra dia foana ny fivorovoriana rehetra. Fivorovoriana mihoatra ny olona 50 izay dia foana tanteraka. Dikan'izay zany mikatona ny sekoly rehetra, mody any an-tranon'ny mpianatra rehetra mipetraka any an-trano tsy mivoaboaka mba tsy hiparitahan'ny aretina. Dia mivadika any amin'ny fifandraisan-davitra daholo indray zao ny ankamaroan'ny asa rehetra izay azo atao amin'izany. Fa izay olona tsy maintsy mamonjy birao ihany no mandeha mamonjy birao mba tsy hisian'ny fifamezivezena sy ny fiparitahan'ilay aretina farany aigny hoe mba hahatonga azy tsy hiparitaka agny mba hahafahana mifehy izany. Dia io zany mandritra ny 30 andro ny anay moa zany hatramin'ny faran'ny volana aty aloha zany dia mivadika mandritra ny 30 andro zany hoe tsy misy fivoriana io dia avy eo indray zany atao ny tombany. Ho an'ny anjerimanontolo iasako moa zany dia tena mikatona tanteraka mihitsy ny fampianarana ifanatrehana. Fa lasa zany ny olona, ny mpianatra efa mody afaka tapabolana, manomboka mampianatra indray zany izay dia ampitain-davitra indray zany no anaovana fampianarana. Dia mena fotoana zany mpampianatra mazava ho azy ahafahany mamorona an'ilay fampianarana, ilay taranja, ilay lahan-kevitra, ilay lohahevitra izay tiany mifanaraka amin'ilay programa zany ampianarana. Dia zay zany zao no lasa be ataonay, raharaha be. Za zao omaly tena fa zany ny atao hoe tsy matory araha-baky teny ity amin'ny 5 maraina vao natory omaly. Zay nahatonga antsika nandefa an'iny fandarana amin'ny veriny. Dia ny androany zany vao izy tena ahoana indray ity fandarana ty ho vita sa tsy ho vita, mila matory va sao dia maty tanora eto ny madama sy ny ankizy mbola mbola tanora kely, mbola zaza, sao dia lasa aloha fotoana voatantara tsy manan-tsara. Fa zany hanokana minitra vitsivitsy zany aloha zany hanaovantsika fandarana ho amin'ny androany. Ny fiangonana moa zany dia mikatona tanteraka. Zay moa zany ho an'izay efa mahalala dia miangona ao amin'ny membre amin'ny fiangonana adventiste mitandriny andro vafito zany ny tenako.
Zay mianakavy de tamin'ny sabotsy teo zany zao zay de tsy nisy programa mihitsy, tsisy fiangonana zay fa dia mandeha en ligne koa zany zany hoe ampitain-davitra indray koa zany programa am-piangonana rehetrarehetra. De niantsena moa zany tamin'ny zoma de tiany tena raharaha nandeha niantsena tamin'ny zoma. Tsika moa zany tsy maintsy ny vary lohalarana, ny vary ny lohalarana de nandeha nitady sakafo zany fa zaka akany hoy ianareo fa ny magasin lehibe zany dalabe. Jean Score moa ny amintsika sa Scordig asa angambany tsy haiko le magasin io afoloen'io le Scordigtsika io tsy nahitana vary oaho, tsisy vary, tsisy tsaramaso, lany tanteraka. Magazay telo no tetezina tamin'ny zoma fa tsy misy intsony, ripaka. De nanao indray tamin'ny lahady indray nandeha niantsena nitady sakafo atao tahiry fa zara raha nahita vary kely. Zany moa nisy ity ny taratasy fidiovana de mahagaga. Ny taratasy fidiovana de ritra azy inona mampiazakazaka ny zalahy tsy ny sakafo mamaky azy fa be genika. Misy asa koa ao ambadika io moa zany tsy idiran'ny fandaharantsika. Zany ny ilazana amintsika hoe io tsy moramora araka ny filazana azy hoe nisy be tatasika tatasika zay tao ao fa tsy moramora ohatran'ny miteny amin'ny fanamafisam-peo hoe efa tsara fiomanana sy mahavoafehy ny zavatra rehetrarehetra. Tsy moramora ohatr'izany io tsy mora ohatr'izany. Ny anay aza zao ny fifehezana fitantanana fotsiny, ny lalam-piofanana zay ndraika eto koa, fandaminana le mpianatra tsy maintsy nody, fandaminana mpianatra mijanona eto an-toerana, fandaminana amin'ny fomba ampianarana, ampitain-davitra ny taranja rehetrarehetra mandrapahatahitry ny taom-pianarana, ny fandaminana ny kajim-bola amin'izany hoe ohatrinona no averina any amin'ilay mpianatra, ohatrinona ny fahatiantoka azon'ny anjerimanontolo tsy maintsy hisy antsoroany ny anjerimanontolo amin'izany. Ahoana ny lafin'ny fitsaboana raha sanatria ny vava misy mpianatra marary tampoka. Tsy mora mihitsy. Mikatroka andro aman'alina mihitsy zao mikarakara an'izany rehetra izany. Saorana moa zany Andriamanitra araka ny lazaiko teo fa zay mianakavy aloha salama, dia raha hatramin'izao ny malagasy mpianatra ato amin'ny anjerimanontolo fahafantarako azy, izay mbola tsy narenesana feo aloha dia mbola samy salama tsara daholo. Ny zavatra miandry amin'izao moa zany dia zao hoe mihidy tanteraka moa ny anjerimanontolo dia tsy misy miasa ny mpianatra. Zay zany le hoe sarotra be amin'ilay metehitra amin'ny asa aty amin'ny anjerimanontolo ty moa tranga manokana ty. Fa ny toe-javatra zao dia tena mampivaky loha ny mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra any an-tanàna hoe aiza ny iveloman'ilay zanako amin'izao ohatran' izany tsy misy le vola. Ty moa zany tsy mahalala antsika hatramin'ny hafiriana ny tohizan'izao toe-javatra zao. Fanomanana, fandaminana zay fitantarana aminareo fotsiny zany. Mitantara aminareo mba hahatakarantsika ay ve ohatr'izany ny any Etats-Unis, aty amin'ny firenena mandroso aza manana ny ampy rehetrarehetra amin'izao dia tsy mora ny mandamina ary hitanao koa ny fikoropahana fa dia misy aloha ny fandraisana andraikitra ny rehetrarehetra. Zao hanome hevitra anareo fotsiny mba hampahafantarako anareo ny raharaha rehetra any amin'ny birao rehetra mpanjakana dia tsy misy olona tonga fotsiny zao hoe hampanao raharaha any amin'ny birao fa tsy maintsy maka fotoana ianao. Io zany ataontsika rendez-vous, tsy maintsy maka rendez-vous ianao en ligne, miditra ianao zany amin'ny interneto dia misoratra anarana dia maka ny lera zay malalaka mampahafaka anao, zay ihany ianao no mipoitra any satria tena ahena arak'izay tratra ny isan'ny olona makany amin'ny birao. Satria tsy tokony hisy olona hivorivory 10 na 20 raha be indrindra, nefa ny 20 amin'ny efitra anankiray zany efa be dia be sanatria ka misy olona anankiray zany voan'ny aretina dia mamindra. Jereo amin'izany ny fepetra raisin'ny olona. Atao amin'ny gouverneur-nay moa zany ny tandapa eto zany gouverneur-nay eto amin'izany dia fa namoaka lalàna ny trano fisakafoanana rehetra dia mikatona, ny trano famakiam-boky rehetra dia mikatona,
ny trano fanaovana fanatanjahantena rehetra dia mikatona, tsisy an'izany hetsika ara-panatanjahantena, tsisy fampisehoana rindran-kira, tsy misy koa zao, miparitaka aby, samy mandeha any amin'ny tranony any aby. Dia ny any amin'ny trano fisakafoanana moa zany dia sakafo alaina fotsiny no atao zany, fa tsy misy sakafo atolotra ao amin'ny latabatra, zany hoe restaurant misokatra hisakafoanana. Zany ny lalàna ry zareo. Ary io zany avy hatrany dia miatra. Nisy resaka indray mandeha hoe tamin'ny radio anankiray nilaza hoe ny vahoaka dia tokony matoky ny mpitondra amin'ity zavatra ohatran'izao. Ka le izy ny vahoaka matoky rehefa azo atokisana ny mpitondra ka fa ianao ve alahy tsy tenenina, ahoana moa ny atokisan'olona ny mpitondra fa ny aty moa zany le mpitondra zany dia izay lazainy dia ataony dia hitanao ny olona zany tonga dia matoky anao dia manaraka fotsiny hoe tsy hoe manaraka fotsiny zany, manaraka izay zany fepetra avy dia arahana. Tahaka izay zao izy amin'ny ankapobeny. Salama tsara ny aty, misaotra anareo mitondram-bavaka. Inona re ny torohevitra omeko anareo? Tsy misy afa-tsy ny fanamafisana izay efa renareo hatramin'izay ihany, fahadiovana. Ary eto zany dia tena mangataka amin'ny tompo hoe mivavaka mafy tsika, fahadiovana satria raha ny fanasana tanana amin'ny savony dia ao ilay tantara. Ny rano aza tiany jirama tapaka, ny rano aza tia laharana, karakôry ny hanasana tanana amin'izany. Na le tanana mibata an'le bidon jaune iny ity barika plastika mavomavo iny aza tsy fantatra sanatria ny vavany ady lela misy an'le virus créine any efa mamindraka ao, tsy hay intsony anie. Fa dia io moa misy nilaza fa hoe efa miomana be izany hono ry zareo ka irariana mba ho tanteraka izany fa asa roviana ny rano vao tonga any amin'ny olona rehetrarehetra any amin'ity lazaina fa efa voaomana tsara izany hono. Irariana mba hisy ny rano, tsy hisy tapatapaka intsony amin'izao. Manakôry ny any amin'ny tanàna tsy misy paompy, ny any amin'ireo namantsika any atsimo izay mandeha tongotra lavitra tsakana, ary ny etsy ambadika etsy izay mantsaka rano milahatra amin'ny ray maraina. Nefa ry be tantata ity be aoeraoera hoe milamina efa vita an'izao rehetra izao. Fa dia angatahana ny tompo mba hanampy antsika fanasan-tanana matetika, fanadiovan-tanana amin'ny savony. Dia ny fanamafisana ny ino ty anarany, ny système immunitaire antsika zany, fanamafisana mihitsy ny hery fiarovana ato anatintsika. Io moa be dia be ny resaka mandeha amin'io. Izaho moa zany tsy dokotera mpitsabo fahasalamana ny hafa na dokotera ny fampandrosoana siansy politika. Momba fampandrosoana ny fianarana nataoko, resaka fampandrosoana no nataoko izany. Fa najanajany mba misy kely ahy ihany koa amin'ity resaka fahasalamana ity satria ato aminay dia tena atao dritra-ngilo mihitsy ho tadidy. Fanasana tanana, fanamafisana ny hery fiarovana, hamafisana amin'ny alalan'ny sakafo ara-dalàna. Izay zao dia efa tantara any amintsika amin'ny fidim-bary ity efa lafo be. Misy moa no milaza fa efa voaomana tsara hono ka hinga anie mba nampidinina ny vidim-bary ho an'ny rehetrarehetra. Fa io moa ny eo amin'ny ady gasy moa dia misy le ranom-boasary-makirana, dia misy ny fihinanana tongolo mena, ny tongolo lay, ny sakay tany, na sakamalaho, na sakaviro. Dia raha ohatra ianareo zao afaka manao an'ity dia mividitra an'izany koa nefa tantara tsy manatsala fa anisany mampitombo tsara mihitsy ny hery fiarovana. Tsy fanafody ity lazaiko ity fa fampitomboana ny hery fiarovana ity fa tsy mahasitrana an'ilay aretina ity akory apetrako tsara fa torohevitra. Maka ianareo voasary-makirana, le mavomavo ny tena tsara aminazy fa mangidy tsy raitra ilay maitsomaitso. Dia fihazo ny voasary-makirana na tsy voatery fiazony fa ampangotraina ny voasary-makirana, ampangotraina miaraka amin'ny hodiny dia asiao an'ilay tongolo mena, gros oignon tongolo mena io na tongolo be, na io koa ilay tongolo Egypta. Dia asiao tongolo lay, dia asiao sakamalaho na sakay-tany na sakaviro izay antsointsika azy, atambaro anatin'ny vilany anankiray aby ireo dia ampangotraina somary mangidy marikivy izay izy. Dia asiao tantely. Ny tantely moa zany dia sakafo feno ampy amin'izay ilaina rehetra. Rehefa tsy misy ny tantely dia atao siramamy. Ny sakafo feno no ilana azy. Dia mangala an'ilay asidra ihany koa amin'ilay ranom-boasary-makirana. Voasary-makirana moa zany mahazay vitamine C sy manampy mampatanjaka ny vatantsika mitolona sy miady amin'ny aretina. Ny tongolo moa zany dia antibiotika, indrindra amin'ny taova fisefoana. Iny taova fisefoana rehetrarehetra tahaka an'izay koa moa zany ny sakay-tany misy zavatra maro koa ao anatiny fa io koa zany mampitony ny fanaintainana
ary ilaina amin'ny taovam-pisefony ihany koa, dia ampangotrahy io dia sotroy. Sotroy io sotroy isan'andro, matanjaka, mampitombo tsara ny herinao, mampatanjaka ihany koa izay zany iarovana amin'ilay aretin'ireo tsy io aretina io fotsiny io izany fa rehefa marofy, gripa, avizanana mety daholo dia andramo atao izany izay zavatra izay sotroy isan'andro. Araka ny lazaiko dia io fanafody fisorohana. Ny ato an-trano aloha efa hatramin'izay mihitsy izay manao an'io fa marina mihitsy izay misy gripa, ary raha misy gripa tonga dia io koa no sotroina avy hatrany dia vetivety dia lasa ny gripa izany. Fa dia torohevitra zaraina moa ilay izy fa averiko tsara, tsy fanafody miady amin'ny ity ilay virusy coronavirus ity fa dia fanamafisana ny hery miady amin'ny aretina, hery fiarovana ao amin'ny vatantsika olombelona, io izay ilay lazaiko, izay zaraiko amintsika izay. Fanamafisana ho fa tsy fanafody apetrako tsara. Ity toromarika ameko ity dia tsy mahasolo ny toromarika ny ministeran'ny fahasalamana. Sao dia misy miteny hoe dia misolo ny toeran'ny ministry ny fahasalamana. Tsy haiko izany ary tsy asako izany. Araka ny lazaintsika eto isika eto dia mifampizara fa tsy maka toeran'ny fanjakana. Fanjakana manana ny asany, alao izy hanao ny asany, ary izy efa milaza fa mahavita dia alao izy hanao izay vitany eo. Fa isika izany mameno. Fa tsy misolo ny toerany akory izany isika amin'izay fotoana izay. Dia ny fahadiovana zava-dehibe dia ny fisotroana rano mafana. Sotroina ny rano, ataovy mafana io rano io, dia sotroina ilay izy satria raha ry zareo siantifika moa izany dia tsy tia rano mafana, tsy mahatanty hafanana ity karazana virus ity. Torohevitra ihany izay raha mety mahasoa, raha antsika dia rariana mba samy tain'Andriamanitra avoaro amin'ny aretintsika mianakavy. Izay izany ny amin'ny fampahafantarana fotsiny izany. Salama tsara an'ity fahazamana ianareo, saotra amin'ny fihaverana. Hiditra amin'ny resaka vatsim-pianarana, mianatra sy miasa aty Etazonia amin'izay izany isika izao. Dia ahoana tsara amin'izay izany ilay fandehany. Ny fandaharana androany isika dia alarina faha 1 ambin'ny 20. Mety tsy mahavita firy androany fa mbola andresaka an'ity coronavirus ity ahako. Tsara ihany koa mba hifampizarana dia alarana faha 2 ambin'ny 20 dia ny resahantsika androany izany dia ny fianarana amin'ny anjerimanontolo, amin'ny anjerimanontolo anankiray any Minnesota. Dia ny anjerimanontolo dia Winona State University any Minnesota. Dia anorohevitra izany ahoana ny fomba nahitantsika an'io izany satria be dia be manontany an'ity hoe izay mitady vatsim-pianarana na izay te hianatra any andafy na te hianatra any Etazonia dia inona no ataonay. Dia hovaliako izany izay fanontaniana izay sady hanome modely an'ity ilay resaka anjerimanontolo any Minnesota ity izany isika. Izay izany no ataontsika izany izao. Ny tranokala miditra ianareo izany amin'ny Google, miditra ianareo amin'ny Google, miditra amin'ny Google izany ianareo dia tadiavinareo ao amin'ny Google izany ilay tranokala Education USA, Education USA, Education USA. Izay izany tadiavinareo, teboka State, STATE, teboka Gov, GOV, Education USA, Education USA, teboka State, STATE, teboka Gov na GOV, GOV azafady, dia ilay tsipika mandry dia misy financial aid, financial aid, financial aid, ny finance ial, financial, FINANCIAL dia misy trade union AED, financial aid. Io izany jerinareo amin'ny Google iny, rehefa hitanareo amin'ny Google iny izany apetraka eo dia tsindrianareo amin'izay hoe tsindrio enter ampidirina dia mivoaka eo ilay lisitra, mivoaka eo ny lisitry ny anjerimanontolo misy aty Etazonia izay avoakan'ity ministera, io moa izany amintsika izy ministera fa departement amin'ny fiantsoan'izareo azy, department United States Department, United States Department of State. Izay raharaha-mbahiny izany, ministra raharaha-mbahiny moa izy raha aty amintsika. Raha ny amintsika izany dia resaka momba ny inona moa ity anarana izany, raharaham-panjakana amin'izany departement raharaham-panjakana izay mifandray ihany koa amin'ny raharaha-mbahiny dia iresahana momba ny fanabeazana aty Etazonia. Marihako tsara fa io tranokala io dia misy amin'ny teny frantsay ihany koa, azo adika amin'ny teny frantsay ilay izy. Ery amin'ny sisiny ankavanana ery ambony ery ianareo mifidy izay karazana teny tianareo ampiasana. Dia rehefa ataonareo izany eo eo dia mahita lisitra ny anjerimanontolo ianareo dia rehefa alefanareo izy dia mifidy eo ianareo mahita maro
Dia ny ahy zany tena nitadiaviko satria araka ny lazaiko anareo teo hoe ilay resantsika ilay Jackson iny zany, ilay Jackson University iny zany, International House Scholarship iny, amin'ny voalohan'ny volana avrila. Hitako hoe efa tara, akaiky loatra ka manairana be izany. Tara loatra dia manjary tsy ho vita akory ilay izy dia mikoropadrobaka nareo dia nitady anankiray izany isika. Dia misy an'ity ilay hoe International Student in State Tuition, azafady, in State Tuition at Winona State University. In State Tuition at Winona State University. Dia io zany no nitsindriana. Dia rehefa nitsindriana zany io dia mitondra antsika amin'ny pejy anankiray. Mitondra antsika amin'ny pejy anankiray dia izao no voalazan'ilay pejy io hoe ny mpianatra vahiny rehetra ao amin'ity anjerimanontolo ity dia mahazo an'ilay hoe in state tuition. Dika ilay in state tuition dia izao: mitovy amin'ny saram-pianarana alohan'ny teratany Amerikanina ny saram-pianarana alohanao. Tsara ny mahafantatra an'izay fa aty États-Unis zany raha amin'ny anjerimanontolom-panjakana fa tsy any amin'ny tsy miankina fa ny anjerimanontolom-panjakana dia mandoa eo amin'ny farafahakeliny avo 3 heny noho ny Amerikanina ny tsy Amerikanina. Mandoa vola mihoatra mihitsy izany tsika. Ny azo moa dia tsotra be ny fiheverany hoe matoa mankaty ozy dia manam-bola. Dia dikan'izay dia mandoa izy, mandoa mihoatra noho ny teratany. Fa ahoana kosa moa izy no hitovy amin'ny vola alohan'ny Amerikanina ny vola alohany. Io zany ny andrareo zany, vahiny zany ny andrareo dia tsy ahindrahindra. Ny antsika moa zany dia tena hivavahana ny vazaha rehefa tonga any amintsika dia manjakazaka ohatran'ireny inona ireny. Dia ny tena loza dia arovana koa ireny. Raharaha mihitsy, arovan'ireny mba hanapodika ny namana. Tsy hita be niany izy ity, tsy hita be ihany. Hoay ianao ry gasikarako, gasikarako izay moa ilay iran'ny feo gasy iny. Fa inona loatra ry tiana hazo? Dia ny aty zany mandoa avy efatreno zany ianao amin'ny saram-pianarana. Dia ny ataony ity ilay anjerimanontolo ity zany, ny rehefa voaray mianatra ao ianao dia afaka mangataka an'io vatsim-pianarana io ka tsy mandoa an'ilay avo efatreno ianao fa mitovy amin'ny alohan'ny Amerikanina zany ny saram-pianarana izay ataonao. Alohanao, azafady, mitovy amin'ny alohan'ny Amerikanina. Dia lazainy eo zany dia hoe ny saram-pianaranao zany dia miala moa zany izy $7,400 zany to dia esoriny amin'ilay saram-pianarana. Io zany ambony, io zany le elanelana tsy mampitovy ny an'ny Amerikanina sy ny antsika vahiny. Dia mba ahafahanao mitazona io saram-pianarana io vatsim-pianarana io izy dia tsy maintsy mianatra tsara ianao, mandray anjara amin'ny lafiny fampisehoana, fampahafantarana fandarana koltoraly ao amin'ny anjerimanontolo, fampahafantarana momba anao zany, momba ny tanàna, ny evianao, ny firenenao dia tsy maintsy manana ny naoty tsara. Naoty tsara io raha ny amintsika izany dia mitovy amin'ilay atao hoe naoty 320 320 ny salanisa farany isaky ny semestra zany. Semestra moa zany efa-bolana. Dia mbola misy anjerimanontolo, misy azafady, misy vatsim-pianarana hafa koa omeny dia tsy inona izany fa Presidential Honor, azafady, Presidential Honor Society, Honors Scholarship ho an'ireo izay manana naoty tsara. Ianao zany raha hiditra ato dia avy hatrany dia mahazo an'io, rehefa voalay ato tonga dia afaka mahazo an'ity ilay hoe mangataka ianao zany dia mahazo. Izy io to dia efa miteny eto hoe international students receive, izany hoe ny mpianatra vahiny izy tonga dia mahazo an'io ilay hoe cross cultural scholarship io. Izay ny anaran'ilay vatsim-pianarana. Dia mba ahafahanao zany to dia mahazo ianao vatsim-pianarana izay ahafahanao mitovy milahatra amin'ny Amerikanina zany. Zava-dehibe izay satria izao efa miena avy hatrany zany ilay saram-pianaranao. Dia ny sisa porofonao zany dia mbola misy vatsim-pianarana hafa ato ho resantsika iny vatsim-pianarana hafa iny. Mbola misy vatsim-pianarana hafa koa zany ato. Fa rehefa mahazo an'io zany ianao dia izay ilay resantsika hatramin'izay. Azonao vatsim-pianarana io dia mitady vatsim-pianarana hafa indray koa ianao akato, ato amin'ilay anjerimanontolo na amin'ny fikambanana hafa aty États-Unis. Dia avy eo ireny vatsim-pianarana iny izay no atambatambatra ao ahafahanao
manam-porofo fa manana vola ampy andoavana ny saram-pianarana ianao, dia izay koa izany no entinao, ilay taratasy momba ireo vatsim-pianarana ireo no entinao angatanao visa any amin'ilay ambasady na mahasoavon'ny États-Unis. Dia miasa koa izany ianao amin'ny anjerimanontolo, ivelany miasa ianao, dia iny koa izany ampianao izany amin'ny vola miditra aminao. Tahak'izay izany izay ny zavatra atolony. Ity anjerimanontolo ity izany, io izany tsy vitantsika androany ny fandarana satria efa fahatsasakadina izay ny lasa. Za koa araka ny lazaiko anareo mbola matory avy tamin'ny 5 maraina vao natory, dia izao nefa efa miraika ambin'ny folo latsaka fahatelony. Dia toizantsika amin'ny larobia indray izany ity resaka ity, mbola le hoe Winona State University. Fa ny hanampiako anareo an'ilay izy fa ahafahanareo mijery avy hatrany izany, dia omeko anareo ilay adresin'ilay tranonkala an'ity anjerimanontolo ity, ahafahanareo mijery, dia rehefa manohy fandarana isika amin'ny alarobia dia afaka manaraka tsara ianareo inona avy ary no mila atao amin'ny fangatahana vatsim-pianarana amin'ity anjerimanontolo ity. Izy moa izany dia manome lisansa, dia manome maîtrise ary ihany koa manome doctorat. Izay izany izy. Dia ny araka ny lazaiko anareo moa izany hoe nofidiko manokana izany izy ity satria ilay daty izany ny azy mba tsy hantomotra loatra. Satria raha vao tsy araka raha vao tsy tratra izany famenana dosie dia very fotoana fotsiny ianareo. Ny azy izany ny daty fanaovana fangatahana dia izao. Raha ohatra izany ianao hiditra amin'ny volana aogositra, fall moa izany fiantso an'izay, amin'ny volana faran'ny volana aogositra, fiandohan'ny septambra hozy ilay namako izay. Fiandohan'ny septambra dia amin'ny voalohan'ny volana jolay ny farany fametrahana fangatahana. Ianareo amin'izany mbola manana fotoana malalaka izany ianao. Raha ohatra indray izany ianao te hiditra amin'ny volana janoary, dia amin'ny voalohan'ny volana novambra ny farany fangatahana fametrahana fangatahana. Izay izany no tsara fantatra, amin'ny voalohan'ny volana jolay ny farany fametrahana fangatahana raha te hiditra amin'ny volana aogositra, volana azafady, raha te hiditra amin'ny volana septambra, raha te hiditra amin'ny volana janoary dia amin'ny voalohan'ny volana novambra izany. Misy ao izany ho lisansa, misy maîtrise, misy doctorat. Ka ny ataontsika aloha izany dia izao omeko anareo ilay adresin'ilay anjerimanontolo ahafahanareo dia efa mijerijery ny ao dia toizantsika ny fandarana izany ara-pitso amin'ny alarobia izany. Ny anaran'ilay anjerimanontolo dia Winona State University. Dia omeko anareo ny adresy WINONA .edu Winona .edu izay ny anaran'ilay anjerimanontolo dia efa afaka mitady ianareo. Io moa izany tonga dia apetrako amin'ny Facebook izy io mba hamora ny fahitanareo izany an'ilay fahitanareo azy izany rehefa mitady azy en ligne izany ianareo. Izay izany aloha ny fandaharantsika androany tompo-kilasy tovovavy, mankasitraka sy mankadila anareo amin'ny fanarahana ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Io moa izany fohifohy ny androany satria ny resaka an'ilay coronavirus koa mba fampitam-baovao mba fampitam-baovao antsika rehetrarehetra, ahafantarantsika ny zavatra misy aty, mba tsara fantatra ihany koa mba ahafahan'ny tsirairay avy miatrika sy miomana amin'ity aretina ity henjana be izy ity. Fa dia tsara izany tsika mba miomana arak'izay tratra, fadiovana moa araka ny lazaiko teo fa dia arak'izay tratranao fa akory atao moa fa dia fadiovana izany moa misy zavatra maro mifandraika aminazy izany. Dia ny resaka androany izany dia efa marina ilay fanontaniana aiza ny ahitana vatsim-pianarana tena mihoatra, dia efa nampalazaiko hoe inona ilay dingana arahana, dia nisy ohatra io izany narahantsika nasehoako antsika, dia ilay Winona State University io izany no jerentsika manome vatsim-pianarana io. Mitovy amin'ny saram-pianarana alohan'ny Amerikana izany saram-pianarana alohanao, raha vao arahinao dia mbola misy vatsim-pianarana hafa ihany koa ato izany ahafahanao mandoa ny saram-pianarana. Dia amin'ny voalohan'ny volana jolay ny farany fametrahana fangatahana raha hiditra amin'ny volana septambra, ary amin'ny voalohan'ny volana novambra ny farany fametrahana fangatahana raha hiditra amin'ny volana janoary. Izay ihany ny fandarana androany fa dia samy mitahiny tompo avy isika mianakavy, voaro amin'ny aretina ary ho salama tsara ary samy ho ela velona. Mankasitraka tompokolahy, mankatelina tompoko vavy, misaotra anareo izahay ato amin'ny hetsika ny asa ho an'i Madagasikara tamin'ny fanarahana ny fandaharana. Dr Jean-Luc Ravelord misy lohanolotra n'izany fandarana izany. Mankasitraka sy mankatelina ny radio AZ Radio Television, ny teknisiana nampita ny feo ary isaorana mandrakariva ny tompo Andriananahary izay manome aina sy fahasalamana ho antsika mianakavy.
Dia mandra-pitafa sy mandra-pedinika indray tompoko lahy sy tompoko vavy, samy tsara, samy tain'ny tompo. Sotra tompoko.